tontosa soma tsara ny asa fanatsarana ny laboratoara CNRO ao Nosy izay niteti-bidy teo amin'ny 630 tapitrisa ariary teo. Mitaraina ny talehan'ny orinasa nahazo ny tsenam-barotra satria efa taona lasa izay no tokony nandoavana ny vola kanefa hatreto dia tsy nisy izany, na izany aza dia niroso tamin'ny fanolorana ny fanalahidian'ny tenany. Eto zany zaho manolotra ny tilakilety ho any reto solotena reto noho ny fitiavako any Madagasikara. Nandritran'izay efatra taona izay zany niamby hevitra avy tany amin'ny ministera tenako hatramin'izao dia tsy naregny valy mahafa-po. Fitiavako any Nosy dia nifampiresaka nifanampina izay sy reto sersera ato amin'ny CNRO zany ny asa ny nanaovana izy ity, asa velon-tegna. Namelim-bady aman-janaka za nandritra ny efatra taona tsy nazoko le vola mifagnaranay. Izay nahatonga anaka zany nitazona ny tilakilety iny nandritra ny efatra taona. Tsy azoko le vola mifagnarana, asa vita, tragno vita, na dia dobontsosa ara ny tenako amin'ny entreprise anazy zany dobontsosa. Réhabilitation nataony ateto, na dia réhabilitation zany tsy maintsy mila vola manao anazy ity. Misy ny maty vady, misy ny maty zanaka, mahay mionona. Fa mionona koa zany na dia maty arena zany. Ka zay ny nahatonga anaka zany an-tsitrapo, tsy miterendreo zany, tsisy fanerena aty.